somary elaela tsy henoheno satria noho ny ato amin'ny maro samihafa maromaro ny asa sy ny adidiny andry tsy azo hoe ampandeferina mihitsy fa tena sady maika no tsy maintsy natao aingana ary tsy maintsy natao zay natratrarana ny fotoana na hoe délai de livraison ny asa natao tamin'izany ka de iarako tsia ny iarako fondro amintsika rehetrarehetra asa mety hitanareo hoe mety mba somary nieny voatavo tao anatin'izany fotoana lavalava zany satria raha kotiako angambany teo amin'ny tapabolana teo nangiana tany miaravantsika ny la réunion akorontsika eo karakory ka mahakara sy tepino zy tsika mazanga zay dia somary nangiana noho ny asa betsaka sy ny karazana miarabantsika rehetra ary faly manonona mbola tsara tsy afenona fa vous m'avez vraiment beaucoup manqué ary raha miteny an'izany de ohatrany hoe miteny tsotra fotsiny fa tena marina tena nalahelo anareo tsy afaka mihitsy misy fotoana tokony hiteny nefany tsy afaka miteny noho ny délai imparti sy le impératif am'le zavatra tsy maintsy nataoko tsy maintsy misy délai de livraison nirespectena tao anatin'izany zavatra any ary za tsy teny hoe zay maha-professionnel fa rehefa tena tratran'izay hoe tery le fotoana anaovana an'le zavatra resaka tsy afenona fa travail de consulting le dia tsy maintsy arahana ny fipetran'ny tompon'ny fanadihadiana sy tompon'ny asa-panaovana ka de mahatsiaro tena ohatrany hoe efa mba malalaka androany zany fa tena tsy afenona anareo fa na tamin'ny Pentecôte reny ara tena mbola hoe tena natao anatin'ny tsara mihitsy ary tena lundi de Pentecôte ny hariva vao vita ny première phase ary efa lasa ny première phase de hiditra amin'ny deuxième phase tsika de raha vao miverina zay ka validé dia vao maika mihenjana ihany indray koa le asa atao ka de entina mbavaka le izy tsy afenona fa misy ifandraisany ihany koa amin'ny raharaham-pirenena le izy fa tsy hoe zavatra mivoaka amin'ny asa amin'ny raharaham-pirenena izay ataontsika ao anatin'ny asa ataontsika hoe back office ngambany da zay ny ilazana azy ka tsy hita hoe ho lazaina hoe inona na inona le izy raha izay faharoa ny zavatra mitranga amin'ny raharaham-pirenena malagasy dia hitantsika daholo ny fandehany tsy hoy ny fitenin'ny taony hoe sadasada manan'elatra ny ilazako azy satria zao tsy misy fotoana na hoe ray na roa andro na telo andro mba ahafahan'le malagasy miala sasatra ka mba mieritreritra kely zavatra tsy mampiomehy ndao atao hoe imezana autant en rire ozy izy ny vazaka en pleurer imezana satria tsy maintsy misy fotoana foana manao impair manao zavatra tsy mety foana le mpitondra indrindra moa ny any amin'ny filoham-pirenena tahaka zany dia lasa buzz na lasa scandale ary atoy amin'itony ino ty izy teo rouille sociale itony ka iny hitatsika ihany ny mpanohitra koa moa manao tsy fantatra hoe ho tonga ho aiza le izy na lasa ho aiza na entina ho aiza na ahoana maizina am'le vahoaka zany ny tena marina de zao mahatsiaro tena ny vahoaka am'zao fotoana zao fa tena ory fena tao anatin'izay fanginana zay tena nahitako hoe tena satria nareo miantso nareo manoratra tsy misalasala nareo maro aminareo moa le mandro misoutenir misponsoriser am'ty fandaharana ity tena isaorana manokana ho anareo fa tao anatin'izay elanelan'izay tsy haiko zay tena fandehana fa nisy ny pirate ny compte bancaire atsika zany
Bon mbola tsy maintsy mijerena koa ny am'izay ary tsy maintsy ho jerena misy ankety alefa am'izay satria rehefa manao an'io manko de mandefa riba amin'ny olona encore de misy olona nandefasana riba tsy hitako hoe inona nataony na inona nataony fa ohatran'ny hitako avy eo ny compteko ny lasa piraté tsy fantatra na fifandrofian-javatra zany na ahoana fa de zay aloha ny zavatra mitranga misy an'zany hoe tentative na achat zany any amin'ny Amazon mahatratratra any amin'ny 1 200 € heureusement fa tsy manana an'zany tsika fa raha nanana an'zany tsika vita tao ny kartatsika zany raha ohatra ka ny eo am'le fandehan-draharaha mahatsiaro tena le malagasy hoe tena tsy afaka metehatra intsony izy hoe misy olona heterany na hoe misy olona iandrandrainy hoe ity no tondra ny fanavotam-pirenena na ny fanavotana anay na ny fanavotana an'le tanindrazana. Ny zavatra tena marina de tena mila fanavotana ilay Madagasikara ary mila mpanavotra. Nisy raha naman'zay niady hevitra tamiko tamin'ny à peu près tapa-bolana zay ngamba na 20 andro alohan'ny niasako tam'le resaka consulting zay. De hoy aho magnatsy anazy hoe ny tena olana an'ilay de zao ny mpitondra tsy manana vision fa blingiblinginy le filoham-pirenena eo taitaitra izy de lasa izy mivizity tanimbary de milazainy fa midina eny an-tanimbary de lazainy fa lazainy daholo de trandraha manoro an'ity ny souveraineté alimentaire na ny milaza an'ity zavatra rehetra bazika rehetra ity izy ary manao promesse vaine dia iny fa taraiky le olona. Zany hoe manao gouvernance au pif zany tsisy direction hoe hoaiza na akaiza na ho tonga aiza. Etsy andanin'izay koa nefany mba te hanaraka an'le mpanohitra ihany koa le malagasy iarahana malala fa nin'le malagasy tonga de ny ao anatin'ny sainy hoe itsy no mampijaly anay de itsy no ahongana. De anongana zany no anatin'ny sain'le malagasy. Ny zavatra mitranga nefany zavatra ataon'ny mpanohitra nefany tsy zay. Any amin'ny lalana tsy ho tonga any am'le le andrasan'le malagasy mihitsy le zavatra tena andrasan'le malagasy hoe anongana, mampitsitongana, mampiongana no andrasana zany. Fa io tsy hitan'le malagasy gaga n'inona hetsika ataon'ny mpanohitra dia plus ou moins boycotté, plus ou moins tsy tonga le malagasy fa nefa eo ihany ny tonga eo isan'andro. Zay ny teneniko an'le raha naman'zay hoe le olana anie le ty hoa il ne suffit pas de se manifester, il ne suffit pas de prendre en main certaines situations, mais le plus important, faites en sorte de donner confiance au peuple malgache que c'est vous qui allez le faire. Donnez-leur la conviction. Fa le zavatra mitranga ho any zavatra ataonareo ianareo indray no manantena an'le malagasy andeha hanongana an'le mpitondra. Mais c'est l'inverse hoa. Tsy maintsy miainga avy aminareo aloha hoe anananareo ve le peps, anananareo ve le niaka, anananareo ve le charisme, anananareo ve le personnalité. Zay zany tsy tena hoe leadership na hoe inona. Anananareo ve le hoe tena io nareo fa saka. Ka nareo ara-tsaka ahoana no ahafahan'le malagasy anao zavatra hoa. Lasa revina sakaletaka hoa. Zay no lazaiko an'le raha namana zao le raha namana hoe eny marina lesy zany tenin'la zany fa ka tsy hanao kosa ary ve tsika. Non, zany hoe tsy contre an'le manao aho e.
Tsy contran'izay aho a, tsy azon'ny lahy le tiako tenenina ao. Tout chemin mène à Rome ao. Fa ny zavatra tiako tenenina de zao fanina le malagasy amy zavatra ataontsika. Fanina le malagasy tsy hitan'izay arahana hoe anaraka ny Andry Rajoelina izy to midangana isan'andro mividim-piainana. Anantena amin'ny mpanohatra izy, mpanohatra tsoa avy. Any amin'ny lalaka hafa indray no andanana. Zay zany le fandehan'izy ka any an-tsenany hoe tsy disan'andro anjakainy Andriamatoa Andry Rajoelina any Amandriry, le malagasy efa lotoka mihitsy ny fony, saky mahita ny tavan'ny ery de romotra le malagasy, kanefa le malagasy koa tsisy ninona le malagasy indray men'le mpanao politika atsiny hoe ka nareo tsy mihetsika ka nareo zao ka non. Ny biby tsisy lohany tsy mihetsika, tsy afa-mihetsika. Marina fa itsiny le mandeha na indroa ny teny teto hoe mety ho lasa mouvement spontané io amin'ny anaran'ny atezerana malagasy fotsiny. Kanefa zay zavatra eo ohatra nitany Andry Rajoelina hoe tiany mila tandremana izy ka raha vao hita fa raha vao misy zavatra fetsika kely manomboka mafimafy tonga de imprévu angenireo. Ohatran'izany ny mpianatry votovorona, vao mihetsika maherery ny mpianatry votovorona tonga de imprévu angenireo. Vao misy hetsika atsehany eny Ambohipo sy ny karazany tonga jereo aingana ny jiro momba an'izany. Efa aran'le fika de ao anatin'izay nefa le mpanohatra zany tena andohana nga hoe tena iteniteny foana mihitsy raha hiteny an'izay. Tsy afaka mi-anticiper, c'est pas compliqué. Misy zavatra azo anticipena le mouvement any amin'ny tanàna. Tsy anjara mpanao gazety ny manao an'izany. Misy zavatra azo anticipena ny BDP ny zavatra canal. Tonga de tafiditra canal. Fa varina masturbation intellectuelle tsy fantatro hoe ahoana. Ianareo moa de hoe kapokatsika io, zay ihany isan'andro tsy matahotra. Jerena tsy mandroso tsy memitra, tsy mandroso tsy memitra. Nomboka tany amin'ny 2009 tsisy victoire. Manahirana le izy. Ka tsy izay moa zany ny editaontsika androany fa niverina tamin'izay zavatra satria tsy maintsy resahana ihany momba an'le firenena hoe tao anatin'izay 20 andro nangina an'izay ve, tapa-bolana nangina zay ve mba nisy zavatra nandroso, nisy zavatra nandeha ve, nisy zavatra vita ve. Tena ampanetretena ny tenenako fa non le firenena mahantra, le vahoaka malagasy mihevery fanantenana, fampirevena mipetraka de eo le fandehan'le zavatra zany hoe samy tsy crédible na ny mpitondra na ny mpanohatra. Zay ny zavatra marina. Rehefa tsy reconnaître an'izay tsika menakavy tafiditra am'zany za sao de miteny nareo hoe tsy mampiditra ny tenako anatin'izany aho. Za zany tsy miteny hoe za ve mpanohatra sa mpanohana, fa matokoa ny éditorial entiko eto tsy mahatarika olona any amin'ny sainy sy ny firapi-kiranina any amin'ny zanak'atodohany, de dikan'izany koa tsy ampy koa zany le zavatra entiko sy le matiera entiko eto. De tsy maintsy manao remise en question koa par rapport am'izay. Reconnaître zany hoe non, tsy mandeha ny raharaha. Rehefa tsy mandeha ny raharaha inona zany no tokony atao? Tsy maintsy miova mode opératoire ianao. Inona mode opératoire tokony hovaina? De samy mandinika ihany ny tsirairay hoe inona no ataontsika hatramin'izay. Efa tsy mandeha le processus. Mbola iny ihany no tohizana, iny ihany. Ny tena marina de zao e. Tamin'izany ny andro any teny hoe ny tena olona tena niady ary nanana an'izany atao hoe culot na opiniâtreté zany e, atongavana eo amin'ny fitondrana.
hoe angalana an'izany fitondrana zany. Ny tolona angalana an'izany fitondrana zany dia tsy nisy afa-tsy anankiroa raha ny tantaran'i Madagasikara. Ratsiraka Didier Inasa sy Andry Rajoelina. Ny olona dia mety hiteny amiko nareo tamin'ny Marc Ravalomanana ohatra zao Marc Ravalomanana tsy nitolona fa efa tafakatra teo ambonimbony teo mera teo izy ary mbola sahako miteny azy hoe i Ratsiraka Didier no financer ny propagande Marc Ravalomanana tamin'izy nanao mera sy nentina mera. Misy vavolombelona maromaro afaka manaporofo an'izany. Misy vavolombelona maro afaka manaporofo an'izany ary mbola velona. Mangina fotsiny ny olona manaja tena fa filoriana Kotomalala tsy limité amin'izany satria zavatra fantatro ilay izy. Fa rehefa tonga teo izy dia rehefa tonga le 1000 milliards le zaokoloha, ny 1000 milliards le resaka impôt sy taxe sy ny karazany tena teneniko anareo fa ny foroniny iny mba tsy fanarahany izy Spiro Rajonarivelo. Fa rehefa nahita ny Ravalomanana hoe tsy le lika eto an-tranontsiavitra intsony ty 1000 milliards ty, moa koa nisy koa le resaka cour magistrale la resaka Al-Qaïda zay tsy nitiavan'ny Amerikanina sy ny Frantsay an'ga Ratsiraka Didier dia nisy an'ga Ravalomanana teo solution dia zay no nahatonga ny Amerikanina sy ny Frantsay nanohana ny Marc Ravalomanana tamin'ny 2002. Dire le contraire c'est vraiment ne rien comprendre sinon mentir. Zay ny zavatra nitrangany ny Marc Ravalomanana zany hoe anisan'ny président par hasard zany reny. Ka raha ianao no président par hasard zany a jereo tsara Ratsiraka tafaverina 96, i Andry Rajoelina tafaverina teo amin'ny fitondrana 2018. Fa raha ianao zany ny président tsy nitolona, tsy fantatrao akory zany hoe tolom-bahoaka mifandray amin'ny vahoaka. Niady mafy ianao vao tonga teo. Mafy any nahazo any Andry Rajoelina tamin'ny 2009 zany e. Zany indriny Marc Ravalomanana tamin'ny camion, telo camion hoe miaramila nanisika azy teo amin'io tranony io tamin'ny 3 maraina. Tena mba nalahelo ihany ny tena hoe miandra reny lasany aminao reny ny camion tamin'ny 2 maraina izy zay fa tsy tamin'ny 3 maraina. Aza miasa sainy tonton izy fa en sécurité. Izy tika efa ao amin'ny tranony professeur Albert Zafy dia nafindra tany amin'ny résidence avy eo. Fa na izay fotsiny raha hoe le fête le bande zany navita hoe iny izy mivoaka avany. Voa amin'izay ianao tsy maintsy mivoaka ianao amin'ity oro ity tonga amin'ny 13 mai, tonga avan'le ry teo amin'ny 13 mai. Amin'inyle mbola mamay vahiny ny tanàna. Tonga izy 96 mbola enjana ny taty an-tanàna nody Ratsiraka ny tongavany. Sarotra ho an'ny olona tsy nitolona zany tsy mahalala zany atao hoe tena tolona politika, tolona miaraka amin'ny vahoaka. Ahoana ny fifandraisana amin'ny vahoaka io niverenana sy atongavana eo amin'ny fitondrana. Sarotra zany. Dikan'izany raha ohatra ianao te hieritseritra ny vahoaka io, misy zavatra be dia be, misy étape tsy maintsy arahana ao anatin'izay processus zay. Fa tsy zany moa androany zany fa hiditra amin'ny resaka géopolitique tsika na sy ny géostratégie. Ty resaka géopolitique sy géostratégie ty zany a dia matetika izy ty zany la resaka lasa débat d'école zany le izy. Hoe iza mandeha aloha ny stratégie sa le famaritana hoe zao no le resaka géopolitique manko matetika mifandray loatra amin'ny resaka diplomatie zany. Resaka diplomatique, ny stratégie indray mifandray matetika amin'ny resaka gera, miady na resaka économie. Fa ny tena marina dia tafiditra global ao anatin'ny géopolitique zany ny géostratégie raha ohatra hoe atao tsotsotra. Miala tsiny tsy ndeha hanao hampianatra an'izany de manière académique eto tsika, fa raha atao tsotsotra zany de hoe ao anatin'ny fepetra tsy maintsy anatanterahana zay mety ho tanjona géopolitique ny géostratégie. Mbola hafa avao koa ary resaka tsika hoe géoéconomie raha ao anatin'izany raha hitarina le géo rehetrarehetra zany ao anatin'ny zavatra resahana
am'tindray mitoraka ty. Tonga de azonareo avy hatrany ny resaka hoe Israel sy Iran. Azonareo avy hatrany ny resaka hoe Ukraine sy Russie. Dia misy zavatra tsa averiko ny tantara zany. Mba tsy andanana lavitra be zany ary anjaranareo maminaviana hoe iza ny firenena lazaiko de inona ny zavatra tiako tenenina satria ity fandaharana ity io zavatra io zany a nisy akamaizay nanoratra hoe tandremo moa izy fa saripady io nga Razafombelo zany zay mirahalahy matetika dia manao kalizy a fa tena marina ny tenin'nga Razafombelo hoe c'est un sujet délicat ary raha tsy mitandrina mety ho faty bonheur miresaka an'io Israel sy Gaza ary Iran io. Fa izao le izy. Zao ny zavatra teneniko atsika. Izy le akamako zay maly. Zay ny exemple ataontsika style na métaphore. Manana zafikely izy de manana zafikely anankiray le drala zany de efa ela zay sy io akaminy io tsy mifampiresaka noho ny alavirateurana zany dia fampiantso maly de fampitantara hoe ialahy zany efa manana zafikely ohatran'izao de fa le ry fetsy be ozy mahafinaritra be sady matsiro be mitaiza zafikely ozy izy le akamako fa le ry fetsy be fa rehefa le ry no miteny hoe papy mon ami de anambaka anahy izy zay ozy misy tetika aorianan'izay ozy izy zay métaphore zay ka zay no resitsika. Tsy misy eto ambonin'ny tany zany hoe deux personnes qui se lient en amitié, plusieurs personnes qui se lient en amitié, une ville ou deux villes se lient en amitié, encore moins une nation se lie en amitié, purement, amitié pure, tsisy intérêt tsy misy zany. Matoa ianao alaiko namana de misy zavatra mahafinaritra any aminao. Matoa za alainao namana de misy zavatra mahafinaritra anao koa aminahy. On va pas fréquenter quelqu'un avec qui on s'ennuie. Quand on se croise, tu t'ennuies avec la personne. Andeha anahirana fotsiny hoe akafatezerana. On ne peut pas se lier en amitié avec des personnes pareilles. Fa matoa mifapaka-namana de misy zavatra tsy tononona ary tsy ampahafantarina an'le ray akory hoe zao ny mahafinaritra ako any amin'ny lahy na izao koa mahafinaritra anahy any amin'ny ry. Encore moins moa zany hoe lehilahy sy vavy izy hoe mpinamana. Misy antony ao. De alohan'izay famatorana zay tsy maintsy fantaranao hoe inona moa zany ny atoan'ity firenena ity mba hangalako anazy namana. Inona moa zany ny mety ilaiko an'ity any aorinany. Na mandrakizay angalako azy namana. Zavatra anankiray aloha tena fondamental de zao. Raha izay nanomboka tamin'ny 1945 jusqu'à 2025 zany hoe bientôt d'ici 20 ans zany un siècle
dia mba hieritreritra tsara ny évolution sy ny progression na resaka armement. Tsy maintsy nisy ny fitaovam-piadina fabriqué tany amin'ny taona 530 dia taty amin'ny 80 dia efa déclassé fifilozan'ny teknôlôjia hafa. Taty amin'ny 70 indray ny 80 dia efa nilozan'ny teknôlôjia hafa. Taty amin'ny 80 indray ny 70 dia efa nilozan'ny teknôlôjia hafa. Zany hoe mivoatra rapide zany izy dia tonga aty amin'ny eo efa tena sophistiqué. Dia fitaovam-piadina vita tany amin'ny taona 1900 zay efa nieritreretina moderna efa tsy izy intsony. Lafo kokoa. Jerevonareo manuel fa tsy tena hoe tiany référence na ity fa mahita amin'ny resaka hoe armement zany nareo. Lafo kokoa no midéclassé sy mistocké pour des raisons de sécurité surtout, ary misy risque kokoa ny mitahiry fitaovam-piadina tsy azo ampiasaina intsony, indrindrindrindra fa munition toy izay hoe tadiavana ahafahana mampiasa azy dia mbola lafo, azo amidy sady mieritreritra nareo hoe pays ami dia manome an'le munition, amenay munition zao nareo, menay an'izao nareo, misy facture iny, misy pays, misy vola iny. Et ça coûte des milliards et des milliards de dollars pour refinancer l'armement, la réarmement si l'on peut dire, beaucoup plus moderne. Zay mahatonga an'le hoe conventionnel le guerre anaty conventionnel. Ny anareo kosa efa mihoatra ranga fa tsy azo ampiasaina. Io kosa ranga nareo anaty guerre avy eo dia misy hors-jeu zany e. Irany te hiady ao. Zay nitifitra base zay fa tsy nitifitra civil. Za zany tsy miteny hoe iza ny diso fa tsy maintsy misy toerana zany ampiasain'ny mpiketriky, ny géo-économiste, ny géostratège, an'ireny le fitaovam-piadina ireny hoe ato créer an'ity dia mandeha tinkitiana dia ato ty dia manome an'izao. Fa azo hohanina zay. Mais le moins important, le moins important, excusez-moi, le moins important, à la limite hoe tsara raha indralahy akory manome don na fitaovam-piadina na 2 milliards de dollars fa au moins iny lasany miasa iny tsy mandany vola ohatriny isy antoana izy stocké an'iny, tsy mandany espace na hoe anana problème na sécurité fa mipoaka any am'zay poahany any iny, zay olona nanapoaka an'iny ny tompony andraikitra. Iny zany anankiray. Dia tsapanareo tsara zany hoe izy amin'ny firenena afaka mamatsy an'izany dia maninona ny firenena glady be sy enjana be tafiditra amin'izany dia samy largué an'izay stock mihoatra ao daholo fa samy mahazo amin'ny facture rehefa avy eo. Ary ianao tsy afaka miditra ao anatin'le guerre ianao, tsy afaka ampiadina ianao raha tsy kalabe. Dia lazaiko anao fa zany Ukraine zany kalabe zany. Jereo ny puissance économique en Ukraine, jereo ny puissance économique ny Iran. Ny convention ny fanaovan'ny iranianina niaraka tamin'ny sinoa fotsiny nefa 500 milliards de dollars, 421 milliards zay raha tsy diso de dollars tamin'ny 2021. Jereo ny réserve pétrolière ny Iran, deuxième mondial avéré. Ny gaz tsy azo ampiadina ianao zany raha tsy kalabena satria hoe afaka mandomy facture avy eo.
miady anao zany fa izaho nitady tio ny tena tompony miketrika matetika raha tsy efa mandinika lavitra be ahoana zany revo zany aza tsy kopy de aleva ny parallele entre ny Iraka sy Libye rehefa potiky Libye rehefa potiky Iraka de izy ny nahazo tombony de hiazakazaka nareo menakavy ko mani frantsay zao lasa manao distribution sy ny karazany any au niveau macroéconomique zany mbola epsilon tena hoe misy aloha vola be mahazo vola be ralahy potiky Libye potiky Iraka fa misy firenena roa jaranareo micreuser ahoana zany tenin'ny voatavo zany financienne les combats financienne les guerres fa izy milamina miandro ny retombé fotsiny fa io fa monina zao teneniko anareo raha misy pétrole mora eto ambonin'ny tany de ny iraniana mora trandrahana sady mora lefa azavatra tokony ho fantatrareo fa Iran zany tratran'ny embargo zany jereo ny échange ny iraniana par rapport amin'ny échange commercial eto amin'ny firenena lehibe amin'ny firenena eto ambonin'ny tany avy aty Émirats Arabes Unis efa nitantaraiky taminareo teto hoe zany ny couloir ahafahana raha ohatra te hanakarena rapide de mandeha amin'io axe io Émirats Arabes Unis fournir en Iran fa vola be mikararana vola be mipakafo ny fitenenana io zany anankiray io ny Émirats UAE zany no tena anisany premier fournisseur any Iran faharoa Chine on ne sait pas par quel moyen fa de manière vraiment opaque ny relation commerciale surtout ny ventena soliky entre ny Iraka entre ny Iran sy Chine ary tao anatin'ny même pas 3 ans de nisondra hatrany 300-400% ny fifanarahana entre an'ireo zay no nahatonga an'le 400 milliards de dollars ny convention ny fampisoniavan'ny iraniana sy ny sinoa tadiovany ny iraniana raha tsy diso SNIP Société nationale iranienne du pétrole SNIP zay no société iranienne mendraikitra amin'ny pétrole na NIOC amin'ny teny anglisy ny tiako tenenina amintsika zany de zao hoe tena mitandrina satria za tsy afaka mandeha en détail ary tsy afaka andeha hanonona firenena fa zavatra teneniko anareo de zao hoe non seulement io stratégique fa c'est surtout à des fins économiques raha ohatra hoe amin'ny patiny kely ngambany de zao hoe mimana ny retombé an'io ho atsika tia Frantsa zany d'ici peu hiakatra ny gazoil sy ny essence iverina am'le presque 2 € indray zany tsika d'ici peu nareo any Madagasikara moa zany professeur Rabe Armanana mpampianatra anazy zany géographie du tiers monde ny spécialité ny professeur Rabe Armanana Francis Bemanana sa Francis Turbo io de miomanitsika zany fa hiakatra reo ny gazoko ny pétrole ny produit hydrocarbure zany zay fa de tsy afaka milaza zavatra betsaka hoe satria rapide be ny famonoana sy ny d'autant plus ny
ny patron politique antenne moine efa nanao engagement, et je peux pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit, même si quelque part je ne partage pas. Enfin, ça c'est entre nous au niveau du parti. Zay no mifanazava fa zany tsy hazavaina ety amin'ny haino aman-jery na roy ety ny ohatran'izany de toute manière il est mieux placé pour décider amin'ny zavatra ohatran'izany. Zay raha misy fanontaniana afaka manontany nareo tompoko vetivety fa de sotro rano aloha ny avanareo raha ohatra ka. Tairo ary. Raha sy fanontaniana. Tsara ireny ny randro zalahy. Rehefa sy fanontaniana de tsisy manontany nareo. Tsisy manontany de zay ny antsika e. Mba tsara miteny kely ianao miresaka tsy mahalala, tsara miresaka kely ianao. Olona folo roapolo magnataka daholo hitako eto daholo zany ankabeazanareo. Tonga am'zay ny hoe mba sao de misy anontany mba misy beaucoup plus ino ty izy teo interactif le zavatra atao, tsisy manontany nareo menakavy. Bon, nanao ahoana monsieur le maire Rosina Ramji? Nanao ahoana le rahalahintsika any? Tsy nahenoana vaovao tsony manko. Bon, tsisy miteny a. No velomintsika angambany a. Mandram-piaona hoy ny fitenenana. Rosinara ve mijery fotsiny fa tsy mino hoe bon, j'arrête la diffusion. Alain, mba mifampiantsika antsika amin'ny rahalahy rehefa aveo fa mba nisy renseignement saika nanontaniako anao. Allez, mara-piaona daholo a. Io. Salama monsieur Moïse. Za ve tsy mahita sa ahoana? Tsisy manontany eto. Bon, ok a. Avelako tsika fa de veloma daholo finaritra hafa. Manam-piaona tompoko.